isaotra ny Jehovah lalandava aho, eo ambavako marandrakariva ny fiderana azy. Hare izany ny mpandefitra ka ho faly, miara mankalaza ny Jehovah amiko, ary aoka anandratra ny anarany isika. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, ray mahefa ny zavatra rehetra, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, misaotra anao zahay tratran'izao sabata izao, ary mangataka anao mba hamela ny elokay tsirairay avy, manamasina anay tahaka ny mahamasina anao, ary aoka ho tanteraka aminay ny teny fampanantenana ny amin'ny fitahiana rehetra izay fanampanantenanao. Manao rery ihany ny voninahitra mandrakizay, ary ny feo rehetra tsy avy aminao dia aoka angina. Ny vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Faly miarabantsika indray izahay avy eo amin'ny distrika ny Ivato no natrarantsika izao sabata masina izao, ny fiadanan'ny tompo ane ao amintsika rehetra, ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiara iredona ny hira laharana faharoa amby 100 mihira firampifaliana.
manasanao mpijery sy mpiaino ary andray ny baibolinao ary anokatra araka izay voalaza ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5:15 andininy 5 Jaona 5:15 andininy 5 rehefa hita dia hiaraka maka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isika. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Hotahinany ny teny izay voavaky, ahasoa ny fanahintsika. Jehovah ray masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izahay mbola nomenao ireo karazam-pitahiana maro indrindra izao sabata izao, izay fanomezana lehibe satria andraisanay fitahiana, fanamasinana ary koa famantarana avy aminao. Raha io miankohaka mpanetretena sy ampinoana eto anatrihanao izahay, mitondra ny elokay ary miaika eto anatrihanao fa diso teo anatrihanao, koa mifona Jesosy malala, mangataka mba ho diovinao amin'ny ranao. Ankehitriny koa dia mangataka zahay ny hitantananao ny asa fampandrosoana ny fanjakanao maneran-tany amin'ity anio ity, mba hitondra fanahy maro ho amin'ny fibebahana sy ny fanoran-tena ho anao, ka ho fifaliana any an-danitra izany. Mangataka ihany koa ho an'ireo izay efa mahafantatra ny sabata, resy lahatra fa ny sabata ny fitsarana kanefa manana olana maro tsy ahafahany mandray fanapahan-kevitra. Ampio izy ireny raha io mba hivaza ny olana izany, ary ampio ihany koa ireo ny hemotra mba ho tafaverina ao ambalanao, ary ireo izay mbola tafajoro ihany koa dia toano tantano mba ho tody hatrany amin'ny farany. Izany raha io no angatanay aminao, ary manatre izao fotoana izao. Io ny teninao izay torineto mba hitondra vokatra ho any an-danitra, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Amen. Tonga amin'ny fanompo-pivavahana manokana ho an'ny fanatitra isika, ka andao ary itsika hivavaka mangina. Amen. Nanapa-kevitra anao an'Andriamanitra ho loha larana teo amin'ny fiainana Ibrahim, ary inona kosa no mba azontsika ianarana mahakasika amin'ny tantarany? Ibrahim zany dia teraka tao anatin'ny fianakaviana Adventista izay Mateo tia tokoa, ary tena tian'i Jesosy tokoa io fianakaviana io. Rehefa taty aoriana nefa dia nirodana izany tokantrano izany, satria teo amin'ny 17 taonany dia nisaraka ireo ray aman-dreniny. Nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainan'ny Ibrahim nefa izany fiainana izany, ka dia lasa nanalavitra an'Andriamanitra izy, ary dia tsy nanana ninona intsony, ary nanalokaloka azy tsy fananana fialofana, ary dia lasa netitongana ny fiainany. Tao anatin'izany toe-javatra izany nefa dia vola 5,4 monja no mba nananany, ary lasa saina izy nanontany tena manao hoe inona re ny anton'izao
tao anatin'izany fiainana izay ambany de ambany zany indrindra no tonga sainy izy ary tadidiny avokoa ny fanoloran-tena izay nataony ray aman-dreniny nanao lohalarana an'Andriamanitra ary tsy nisy nahaory azy tamin'izany rehetra izany ary de nanapa-kevitra i Brayton fa hiverina amin'Andriamanitra indray de natolony an'Andriamanitra avokoa ny fananany de ny vola 5,4 izany tsapa am'teo fa nanome fitahiana ho azy Andriamanitra ary de ny tombo avokoa ny fitahiana izay nananany teo amin'ny fiainany ny mpanoratra zany de milaza fa tsy ilain'Andriamanitra akory ny anolorantsika ny fananantsika ho azy ary tsy mampanakarena an'Andriamanitra zany fa ny zavatra ilain'Andriamanitra de izao ny ankasitrantsika azy amin'ny alalan'ny fanondram-pony sy ny fitahiana izay nomeny antsika ka ahafahantsika manolotra izany fanatitra izany mba ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ary ihany koa ho fampandrosoana ny hafa eto zany de miteny amintsika i Brayton fa rehefa nanao lohalarana an'Andriamanitra amin'ny fatokina azy izy de tena nisy fitahiana sy fahagagana lehibe izay tsy takatry ny saina ny ainany Jesosy Kristy ihany koa de nanolotra ny fitiavana ho antsika mba hahatonga antsika anana fanantenana amin'ilay famonjena izay omeny ho antsika ka de mandrisika antsika ary izy mba hanolotra izany fanatitra izany ary ihany koa ankasitraka an'Andriamanitra amin'ny fitahiana izay nomeny ho antsika melohan'izany anefa de ahivavaka isika vavaka isika ray malala tsara indrindra any an-danitro midera sy misaotra ary mankalaza ny anaranao zahay fa mbola afaka manolotra itony fanatitra sy ampafolony itony indray ho fampandrosoana ny asanao mamindrafo aminay tsirairay avy ary mamelany elokay ka ampio zahay mba anao lohalarana eo amin'ny fiainanay ary ankasitraka anao amin'izany fitahiana izany ka izary izany fitahiana izany amin'ny hafa ho fampandrosoana ny asanao de ho avy tsy ho elenao de ny vavaka de angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany amen andao ary isika hiaraka anangona izany ampafolony sy fanatitra izany ka ho fanangonantsika izany de anaraka feonkira isika ho fanolorantsika izany fanatitra izany zany de rahantsika manao ny hira 700. Sueke
andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra, saotra anao zahay no fotoana izay natolotra ao anay. Mangataka fifantoana aminao zahay ankizy tsirairay avy, izany vavaka izany Jesosy dia tonoina amin'ny anarana anao iry ihany. Amen. Tonga eo amin'ny tantarany ankizitsika fa ny andeha aloha vakitsika ny vaky teny fototra. Vaky teny fototra antsika rakizy dia eo amin'ny Genesis 2:1-10 tapany 2 andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay rehetra nanononan-dry lahy azy dia izany no anarany. Andeha verentsika, ary izay rehetra nanononan-dry lahy azy dia izany no anarany. Andeharintsika eny tantara enotsika androany dia tantaran'ny Doda sy Dada. Ozy izy Dada, Doda, ahoana kay izay Dada? Zao Doda, andana aloha miomana fa andeha hivoakintsika androany. Eny ary, any anaty fiara miandry anao Doda, eny Dada. Dia lasa Doda niomana rakizy. Vita Dada, andao amin'ny sairintsika andeha, fa hono ary Dada, andeha hoaizaka antsika. Hitany Doda, andeha any amin'ny toerana fijerena biby isan-karazany tsika, dia mahita biby be da be ve zany za hoy Doda. Ie, mahita biby isan-karazany tsika, andao ary, dia nandeha izy mianaka rakizy. Tonga tany amin'ilay toerana dia nahita biby isan-karazany, dia nandeha nitetany nijery biby isan-karazany zareo. Dia nahita vorona teo amin'ilay vorona iray. Ozy izy Doda mantsy Dada. Dada, inona ny anaran'io vorona be io? Io Doda natao hoe voromahery. Ay, fa hono ary Dada, iza kay namorona an'ireny biby ireny? Iza zao namorona ny vorona io dia iza nanao hoe voromahery ny anarany? Ay, ary efa avy eo Dada mamaly an'i Doda fa andao aloha tsy diana indray manaraka e. Dia nandeha indray izy mianaka rakizy. Dia rehefa nandeha dia ozy izy Doda mantsy an'i Dada. Jereny Dada ange ohatra misy soavaly kely hafahafa io. Ay, izany Doda, io fa inona kay io ry Dada? Ay, io indray ry Doda natao hoe apondra hoe ry Dada. Fa iza izany ny teny hoe apondra ny anarany io? Dia iza namorona an'io apondra io? Ay, andao aloha ny Doda fa avy eo Dada mamaly an'izany fanontaniana izany. Dia nandeha indray izy mianaka, dia tonga tao amin'ny biby anankiray. Dia ozy izy Doda, wow, jereny Dada ange io biby io jere nge Ay, izany ry Doda, io. Ay, io indray natao hoe rameva. Izany ve, fa iza ho ary Dada namorona an'ireny biby ireny, fa tsy valiany Dada mihitsy ange ny fanontaniako dia iza ho ary namorona ny anarany hoe rameva ny anarany. Ay, andao fa valiany Dada, andao ary tsika hipetraka eto hianaka fa mafana be koa ny andro dia efa reraka be koa tsika andao ary dia mipetraka izy mianaka. Dada, valio amin'izay moa Dada ny fanontaniako Ay, afa valiany Dada, ahoana moa ilay fanontaniany zanako teo? Tany Dada, iza ho any namorona an'ireny biby ireny? Iza zao namorona le voromahery, dia le apondra teo, dia le rameva teo, dia iza koa nanisany anarany? Ay, izaho ary no Doda tsara. Nanisy anaran'ireny biby ireny dia Adama. Fantatry Doda ve izany Adama izany? Adama dia foron'Andriamanitra olona voalohany indrindra izy. Fa namorona ny biby kosa dia tsy Adama fa Andriamanitra. Very Dada. Dia tany Doda, Andriamanitra aloha namorona ny biby. Dia rehefa namorona ny biby izy dia namorona ny Adama. Dia rehefa namorona ny Adama izy dia hozy izy mantsy any Adama hoe ireo biby ireo karakarao ireo dia asivo anarany avy. Dia izay rakizy tantarantsika androany. Naka lesona tamin'izay tsika dia iza manomboka androany dia fantatsika hoe iza namorona ny biby dia iza namorona ny anarany. Mbaka sitraka rakizy.
Andriamanitra saotra anao zahay fanomenao an'iny fotoanina fananiaino taino ankizy rehetra misaotra ihany koa tompo fa nampafantatra anay ianao ny namorona ny anaran'ny biby sy namorona ny biby dia mangataka izahay tompo mba hainay nikarakara andreny biby re satria asany tananao izavaka izany tonoina amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mamakivaky alondrano sy tafiritriana mitety rano masimbetsy tizay ale tambe sarankeloka sy fijaliana nilauzany avatiana mamakivaky alondrano sy tafiritriana mitety rano masimbetsy tizay ale itambe sarankeloka sy fijaliana nilauzany avatiana anso Jesosy Rabantsika rehetra tratran'izao sabata manokana izao tratran'ity sabata ity izay arahantsika eto indray miaino ny tenin'Andriamanitra. Ny lohateny androany dia ny hoe mba hamoa bebe kokoa, mba hamoa bebe kokoa. Ny toko sy andininy izay hovakintsika andraisantsika ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko 15 ny andininy 5. Jaona toko 15 ny andininy 5 ary manasantsika mba hanaraka izay voasoratra ao amin'ny soratra masina. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Jaona toko 15 ary ny andininy 5. Izaho ny voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary zaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Izany teny izany dia notsoahana tao amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy Kristy ny amin'ny teny hoe voaloboka,
zany hoe jesosy nanao fanoharana jesosy kristy a ary zany fanoharana nataony jesosy kristy zany a dia maneho fa jesosy kristy no voaloboka ary isika no sampany. Tamin'ny androny zanak'Israely mantsy dia ny Israely mihitsy no natao hoe voaloboka. Hitantsika zany eo amin'ny salamo 120 ka ny andininy 120. Ny salamo 120 ny andininy 120 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy: nisy voaloboka nafindranao avy tany Egipta, nandroaka ny jentilisa ianao ka namboly azy kosa. Zany hoe ilay vahoakan'Andriamanitra mihitsy zany no voaloboka tamin'ny androny zanak'Israely. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy a, satria hita fa tsy nahita-pamboazana, tsy nahitana fambiazana ny zanak'Israely rehefa izy mihitsy no voaloboka tamin'izany fotoana zany, rehefa tsy nahita fambiazana izy ireo a, dia nila mpamonjy de tsy izay zany fa Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy ny voaloboka, fa isika kosa de sampany. Zany hoe tsy afaka misaraka amin' Jesosy Kristy zany isika. Tsy tahaka ny zanak'Israely fa izay a, tsy nisy an'ilay fototra fa izy ireo no voaloboka avy hatrany, fa izao kosa nanomboka hatramin'ny andro Jesosy Kristy a, de tsy mahay isika raha tsy eo lay fototra de Jesosy Kristy. Isika zany no fidina hitondra ny vo hamobe, ary Kristy no fototra azahoana izany voa izany. Ny voa moa zany zay resahana eto a, dia ireo toetra tsara zay ananantsika, ireo fivoarana, fiovana amin'ny toetra amam-panao zay lazaina fa vokatry ny fifandraisana avy amin'ny Kristy. Ka lay tenin' Jesosy Kristy zany hoe mba hamoa bebe kokoa, dia hamoa toetra tsara, hamoa voa tsara, mba hisy fiovana tsara eo amin'ny toetra. Zany hoe isika zany a, dia nataon'Andriamanitra hanana an'izay fiovana tsara izay, hitondra an'izay vokatra tsara izay eo amin'ny fiainantsika, ary indrindra mba hananantsika maro izany voa tsara, ny fiovampo, ny toetra tsara, ny maha-izy antsika izay eo amin'ny fiainana. Inona zany no antony? Inona no nahatonga an'Andriamanitra na Jesosy Kristy ny teny a fa mila mamoa bebe kokoa isika, mila mamoa bebe kokoa isika kristianina? Jerentsika eo amin'ny andininy 19 amin'ilay Jaona 5:12. Andininy 19 ny Jaona 5:12. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Ny tanjona zany a, dia ny ahatonga antsika hamoa be dia mba ho voninahitra Andriamanitra, ho voninahitra Andriamanitra. Ny faharoa de ny ahatonga antsika ho mpianatra, ho voninahitra Andriamanitra de ny ahatonga antsika ho mpianatra. Ny fiovantoetra antsika, ny fanananantsika hatsaran-toetra, fitondrantena mendrika eo amin'ny fiainana maha-kristianina, de ho voninahitra Andriamanitra ary mba hahatonga antsika ho mpianatry Kristy. Mazava ho azy zany fa araka n'io fanoharana io, raha ohatra tsika ka misaraka amin' Jesosy Kristy, zany hoe tsy miray amin'ilay fototra, de mazava ho azy fa sampana maina ary tsy afaka mamoa isika. Ny antony dia mba hahatonga antsika hamoa bebe kokoa hatrany. Ny fanontaniana faharoa de ny hoe mba hahatonga ny sampana hamoa ary de inona no tsy maintsy atao? Satria zany tsy sika sampana. Ny sampana zany a, de ireo zay rehetra milaza fa kristianina. De mba hahatonga antsika hamoa bebe kokoa, na hanana toetra tsara, na fiovampo, satria araka ny tenin' Jesosy Kristy hoe raha tsy ateraka indray, zany hoe raha tsy miova ho olom-baovao tsika, de tsy handova ny fanjakan'ny lanitra. Ka mba hahatonga antsika hanana an'izay vokatry ny fiovampo zay, na vokatra tsara eo amin'ny fiainana izay, de inona no tsy maintsy atao? Ao amin'ny Jaona 5:12 ihany isika. Jaona 5:12 dia ny andininy, amin'ny andininy faharoa, zao ny fivaky ny teny: ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa de esoriny, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa de amboariny mba hamoa bebe kokoa. Misy zavatra roa zany eto. Voalohany a, izay tsy mamoa de esoriny,
zay le fanamboarana ataon'andriamanitra ary zay mamoa de amboariny mba hamoa bebe kokoa, mba ho tonga voabetsaka zany. Raha misy zany voa kely de amboarin'andriamanitra isika mba hamoa betsaka, ary raha ohatra ka tsisy vo de mety hoe soron'andriamanitra. Ireo sampana zay tsy mamoa zany de soron'andriamanitra, de azagaga zany isika raha ohatra ka misy fanamboarana ataon'andriamanitra. Izy moa ny mpanamboatra, voalaza eo amin'ny andininy voalohany eo fa izaho ny tena voaloboka, Jesosy Kristy zany no miteny eo amin'ny Jaona 5:10 ihany io, dia zao ny voalaza eo amin'ny andininy voalohany: izaho ny tena voaloboka ary ny raiko ny mpanamboatra. Zany hoe mba hahatonga an'io vokatra tsara sy fiovam-po ary toetra tsara io zany de Andriamanitra mihitsy no manamboatra. Andriamanitra no manamboatra. Amin'ny dikateny diamo misy de lazainy hoe Andriamanitra no mpamboly, zany hoe mpikarakara mba hahatonga antsika hahazahoana vokatra tsara. Andriamanitra zany no manamboatra. Amin'ny fomba ahoana no ataon'Andriamanitra, inona avy no ataon'Andriamanitra? Eto zany no tena andraisantsika n'lay fampaherezana hoe inona daholo no fomba ataon'Andriamanitra anamboarany atsika mba hahatonga atsika hamoa bebe kokoa. Ary azagaga zany isika amin'ny maha-kristianina atsika fa miseho eo amin'ny fiainantsika ireto fanamboaran'Andriamanitra ireto mba hahatonga atsika ho tsara, zany hoe hamoa bebe kokoa eo amin'ny fiainana kristianina. Hitantsika tsara fa fanoharana ny amin'ny voaloboka ny nentin'i Jesosy Kristy naneo izany. Ny voaloboka dia karazana hazo izay mandadina, tsy afaka mijoro samirery izy. Rehefa mitombo izy ka avelanao hiakatra dia mirona midina izy rehefa tsy misy ankinany eo. De tahaka izay koa tsika olombelona, rehefa mandeha irery isika de manana fironana ho amin'ny fahotana. Ary amin'izay fotoan'izay Andriamanitra de mitarika sy mametraka atsika amin'ny zavatra anankiray ahafahantsika miankina mba hijoro tsara. Ohatran'ireny voaloboka ireny zany, mba tsy handady ho amin'ny tany de hamaka hakatsiro amin'ny tany, fa kosa napetrak'Andriamanitra mba hiandrandra mijery makany ambony. Ary zay no mahatonga an' Jesosy Kristy miteny ao amin'ny Matthieu 4:7 hoe ka tsaho ny fanjakany sy ny fahamarinany de hanampy ho anareo zany rehetra izany. Ny tiany ambara de izao: mitarika ny fijeritsika makany ambony mandrakariva Andriamanitra, manao zay ekinantsika aminy. Ka mety misy toe-javatra izay mahatonga atsika irona, kanefa Andriamanitra kosa de mibitsika ary mitaona mandrakariva hanamboatra atsika hijery zany ambony zany. Indraindray tsika variana amin'ny toe-javatra miseho eto tany de izao: ataon'Andriamanitra misy toe-javatra mitranga mba hahatonga atsika hijery ny any ambony fa tsy ho variana mitazana fotsiny na ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo zao. Io zany no fomba ataon'Andriamanitra mba hampitraka atsika tsy ho variana amin'ny zavatra miseho. Ny zavatra faharoa de izao: esorina ireo sampana zay tsy mamoa na ireo zay manelingelina. Hitantsika tsara fa ireny mpamboly voaloboka ireny na mpamboly zava-maniry hafa de misy zavatra esorina, io le hoe gourmand na lay sampana ratsy zany zay mety hampihenany vokatra, de esorina izy ireny. Ary indraindray dia tapahana, mampiasa fitaovana mihitsy hanesorana azy, mampiasa hety mba hanesorana an'izany sampana ratsy izany. Dia zay koa no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Indraindray misy zavatra zay tsy maintsy tapahan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Mety ho fisakaizana izany, finamanana, na mety ho fialam-boly tena tiatsika izany, mety ho asa koa aza, mety ho namana akaiky, mety handratra fo ny zavatra tahaka izany, ary mety hahakivy, mety maharary, ary indraindray tena tsapanao fa mafy aminao le izy. Kanefa kosa ireny zavatra rehetra ireny de anamboaran'Andriamanitra atsika, anamboaran'Andriamanitra ahy, anamboaran'Andriamanitra anao mba hahatonga atsika hanana vokatra na vo bebe kokoa eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, de toetra tsara, satria lasa miankina aminy isika amin'izay fotoana izay.
lasa miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Misy zany mba hahatonga antsika zany a hamoa bebe kokoa de zao misy zavatra izay tsy maintsy hafoitsika. De aza gaga raha ohatra ka efa mivavaka isika amin'ny maha-kristiana antsika, nefa indraindray ohatrany misy toe-javatra zay mafy aminao, sedrainao, satria manamboatra antsika Andriamanitra mba hahatonga antsika hamoa bebe kokoa. De tsy inona izany fa nitoetra tsara, ny fanandramana tsara zay miaraka amin'Andriamanitra. Ka raha misedra n'izany ianao ankehitriny, raha lozan'ny namanao ianao, eny mety ho lozan'ny vadinao ianao sanatriany vava, na nafony sakaiza tena tianao indrindra ianao, na mety voatery tsy maintsy mamoy ny asanao ianao noho ny fanompona an'Andriamanitra, na hoe tsy maintsy mamoy zavatra zay tena tianao ianao amin'ny fiainana, de tsarovy fa mahasoanao zany ary mikendry ny zavatra tsara mandrakariva ho anao Andriamanitra. Zao ny voasoratra ao Matio 7:27. Matio 7:27 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, de zao ny faky ny teny: ary raha ny masonao no manafitohina anao, esory ala aminao izy, ka ry ho afaka aminao, fa tsara ho anao ny miditra tokamaso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa nefa ariana any amin'ny helo mirehitra afo. Ny teny Jesosy Kristy de zao: misy zavatra zay tsy maintsy afoy na de mafy aminao azy zany. Eto zany ny fanoharana nataon'i Jesosy Kristy, de hoy izy hoe aleo miditra tokamaso any amin'ny fiainana mandrakizay toy zay manana maso roa nefa tsy tonga any. Ohatra ihany zany fa tsy arabaky teny, kanefa anehony fa misy fanamboarana zay tsy maintsy atao, misy zavatra tsy maintsy afoy mba azahoana mandova ny fiainana mandrakizay. Ny voalohany zany de zao: miezaka mandrakariva Andriamanitra hitaonantsika ny fijerintsika mba ho any ambony, tsy ho variana amin'izao fiainana zao fotsiny ihany. Ny faharoa de zao: misy zavatra zay mety tsy maintsy ho sarahana amintsika satria tian'Andriamanitra ny amoa bebe kokoa isika. Rehefa mandeha ny toe-javatra eto amin'izao fiainana zao a, rehefa mandeha ny toe-javatra izay iainantsika, de indraindray a na mivavaka aza, misy aza ireo namantsika zay efa mivavaka de tena hadinony tanteraka ny amin'izany hoe Andriamanitra izany. Amin'izay fotoan'izay Andriamanitra de mampiasa fomba hafa ary mafimafy kokoa mba hanamboarana atsika na hanamboarana azy ireo, mba hananantsika vo bebe koa. De inona nataon'Andriamanitra? Miditra amin'ny famaizana izy, avelany hitranga, avelany handeha ianao satria safidinao zany. Ka rehefa mandeha ianao de misy zavatra miseho any, ary amin'izay fotoan'izay ianao de mahatsapa fa mila an'Andriamanitra isika. Zay ilay fanafaizana. Zao ny voalazan'ny Apokalipsy 7. Apokalipsy 7 de ny 7:20. Zao ny faky ny teny: izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, ko de mahazo ianao ka mibeba. Misy fanamboarana koa zany zay ataon'Andriamanitra, de tsy inona zany fa ny fanafaizana. Rehefa tena lasa lavitra loatra ny fiemorana na ny fiainantsika ara-pahotana, de miditra antsehitr'Andriamanitra manafay amin'ny fomba zay fomba hanaovany azy mba tsy hahatonga antsika ho very, satria tsy sitrak'Andriamanitra ny hahavery antsika, fatria Andriamanitra de fitiavana ka mampiasa ny fomba rehetra mba hahatonga antsika hamovo tsara, indrindraindrindra hanana fiovampo eo amin'ny fiainana. Ny zavatra tian'i Jesosy Kristy ampitaina zany de zao: ny zavatra rehetrarehetra de mifototra amin'i Jesosy Kristy. Izy no tena voaloboka, izy no fototra ary miainga avy aminy avokoa ny zavatra tsara rehetra. Tsy haitsika samirery zany ny hanovan'ny fotsika, hanovan'ny fiainantsika hoe amboariko ty mba ho tsara na ho vaiko tanteraka, fa Andriamanitra na Jesosy Kristy no afaka manao an'izany. Ao anatin'izay dia Andriamanitra no manamboatra, zany hoe miezaka izy manamboatra ny fiainako sy ny fiainanao mba hahatonga an'izay fahatsarana ara-panahy izay, ara-pitondran-tena izay eo amin'ny fiainantsika. Ny voalohany indrindra de zao: miezaka mandrakariva izy mampitodika atsika amin'ny alalan'ny zava-misy mba hitraka sy hijery ny any ambony itsika.
tsy hovariana am'izao. Ny faharoa rehefa mampitombo an'izay toe-javatra izay izy de zao ny zavatra faharoa ataon'Andriamanitra zany a de zao manitsy ny fiainantsika izy ka sarahany amina toe-javatra zay tsy hahafahantsika io le hoe manala an'izay zavatra manakatsakana ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra na mety misakana atsika tsy hitombo hanome voa tsara eo amin'ny fiainantsika de sarahan'Andriamanitra ireny. Ary ny fahatelo farany zay tena mety ho mafy amintsika kanefa mitarika atsika hanolo tena bebe kokoa de zao misy ihany koa ny fanafaizana tahaka ny ray aman-dreny manafainy zanany satria ny zanaka tiana no anarina sy faizana de manao an'izany koa Andriamanitra ary ampitiavana no anaovana an'izany satria fantany fa misy zavatra tsy maintsy amboarina eo amin'ny fiainantsika. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra hoe Andriamanitra no manamboatra, Jesosy Kristy no fototra tena voaloboka, sika rehetrarehetra de tsy afaka manao na inona raha tsy miaraka amin'izay. Eto am-pamaranana de tiako ny mampahery atsika tsirairay avy. Mety misedra olana isika, mety misedra zava-sarotra isika eo amin'ny fiainana de zao ny tsarovy fanamboaran'Andriamanitra anao io ary fitiavan'Andriamanitra anao io mba hahatonga anao hamovo bebe kokoa ary ny hamovo voa tsara kokoa hatrany. Ny faniriko dia ninninona zavatra miseho amin'ny fiainanao de tsy ala amin'ilay tena voaloboka ianao, lay tena fototra de tsy iza izany fa Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy mihitsy no mampanantena. Ary izay no vaky tenintsika farany dia zao no voambara ao amin'ny Jaona toko 5:12. Jaona toko 5:12 de ny andinin'ny 7. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Engany mba hanao fanandramana isika tsirairay avy ary indrindraindrindra mba hamoa bebe kokoa hatrany eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Ka de rehefa ho avy Jesosy Kristy de tsy ho diso fanantenana fa hita voabetsaka sy voatsara eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny Tompony ombanao. Amen. Saotran'Andriamanitra lehibe sika no natanterahany fotoana rehetra tamin'ity sabata ity ka amaranantsika izao fotoana izao de andeha sika hiara iredona ny hira laharana 430 efa kaiky ilay andro malaza. Ivavaka isika
rainay izay ny an-danitro misaotra anao zahay tamin'ny alalan'ny teninao izay norenesinay teo, tamin'ny alalan'ny fanoharana nomeny Jesosy Kristy, kanefa nazahoanay lesona dia ny azahoanay mandray ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanay mba ho tsapanay fa mila fanamboarana ary mila fikarakarana izay mba hahatonga anay hamobe hatrany. Koa ampio zahay mba hitoky mandrakariva aminao, tsy ala amin'ny sampana dia Jesosy Kristy izay fototry ny fahombiazana rehetra, fototry ny fiovampo ary fototry ny fitomboana ara-panahy. Ampio zahay mba tsy hiala, mba haharitra hatramin'ny farany, satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Mitahiny mpanaraka izao onjam-peo izao, engany ny fiadananao, ny fitiavanao, ny famondramponao ho amin'izy ireo hatrany. Raha misy misedra olana na misedra fitsapana mafy, ianao no aoka tsy hanadino fa hikarakara azy ireo amin'ny fomba manokana mba hahafahan'izy ireo mivoaka amin'ny mpahombiazana amin'izany toe-javatra izany. Raha misy tsy salama, ianao no hanasitrana. Ka ity sabata ity dia ho fanasitranana ho anay rehetra na ranofo na ra-panahy. Ho anao rery ihany ny voninahitra, ho aminay kosa ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ny vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany. Amen.